manoloana ny tranga misy eto Madagasikara amin'izao indrindra moa andrenivohitra mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana mahatsiaro tena tsy alabiritsy ny vahoaka malagasy fa miororo ary izay ny anairana ny fitondram-panjakana amin'izao. Izay moa dia efa niteny hoe fanakorontanana konokonon'ny eo tsy maty voalavo kely io ary anisan'izany. Ary hitantsika tsara fa tafiditra ao anaty fanambaran'ny Union Africaine sy ny solotenan'ny firenena mikambana na Nations Unies hoe alamino ny firenenareo. Izay rehefa niteneny hoe anisan'ny tanjona izany mba hisian'ny korontana eto amin'ny firenena. Nefany tsy manala ny andraikitsy ny mpitantana fanjakana amin'izao mihitsy izany. Matoa ianao nitondra firenena dia tompona andraikitsy izany ary assumenao ny responsabilité anao mafy ny atanatohatra rehetra mba hisian' izany fandriam-pahalemana izany fa ianao ny fantatry ny vahoaka izany. Ka izay ny antso ampita amin'ny fitondram-panjakana tokony hijery tena akaiky mihitsy ary ny tena zany dia vahaolana foezaka hijery akaiky an'ireo mpitandro ny filaminana. Ary izay foana nge no nitenena teto amin'ity firenena ity hoe jerevo le rafitra, anisan'ny rafitra daholo io. Rafitra mora ampikorotan'olo io fa raha mipetraka le rafitra izay ny tanjona tsy mora ampikorotanina amin'ny resaka fampiroroana ohatr'izao ny firenena malagasy. Ary ankoatran'ny fitakiana hafa hoe ny resaka krizy politika siana ny fiainan'ny malagasy andavanandro mihitsy ny rehefa milamina ny rafitra dia tsy miorora, tsy mora azon-javatra fa tena mizotra makany amin'ny tokony ho izy. Jerentsika tsara ny firenena Amerikanina izany ny be fahavalo indrindra eran-tany. Edivany daholo io firenena rehetrarehetra io be fahavalo izy hatramin'ny resaka terorisma. Fa ino ny rafitra ao aminy efa mipetraka ka ireo fireneny ataoko hoe any amin'ny tany ivelany any izy miady manao guerre fa ny vahoaka ao États-Unis na Amerika dia ataoko hoe tsy dia tena miororona hoe mandraindrina ananjy fa manana filaminana satria efa mipetraka le rafitra. Efa misy rafitra politika, rafitra tanatohatra rehetra tsy ny rafitra politika amin'ny base. Dia izay ny teneniko hoe vahaolana foezaka dia mila toa hoe entanina ireo mpitandro ny filaminana sy ireo tompona andraikitsany amin'izany fa ny tena vahaolana lavisisaka dia mametraka rafitra. Ary anisan'izany rafitra izany ohatra hoe agent de renseignement sy ny resaka amin'ny resaka filaminana izany ny rafitra politika ny etomboany dia metomboka amin'ny ataoko hoe filaminan'ny vahoaka. Ka zany ny aoko hojerena fa amin'izao aloha tokony hojeren'ny fitondram-panjakana tsy nareo no mitady amin'ny lohany rehefa nitondra an'io dia tsy malala fa tsy nareo ny vahoaka fa fijery lavitra kosa tokony hametraka rafitra ka nizanizy eo izay le any Amerika nizanizy ampitondra eo dia efa mipetraka ny rafitra ka miaro ny vahoaka ny tanjona fa tsy miaro an'izay mpitondra mandalo eo. Dia izay zany ny tokony apetraka fa itsika lasa mora ampiroroana, mora ampikorotanina, lasa efa hain'izay teo ny hoe zao ny politika maloto entinao dia miparitaka io mora anaovana kajikajy politika maloto. Dia izany rehetrarehetra izany toka hoe famafao amin'ny vahoaka malagasy dia lasa le vahoaka malagasy ny victime fa rehefa tsy tokony ny vahoaka malagasy ny victime ninona zavatra ataon'ny firenena ohatsy ny États-Unis na miady amin'ny Iran izy na miady amin'izy edivany any tsy ny vahoaka amerikanina ny victime ny azy vahoaka amerikanina efa ataoko hoe alabri fa tsika tsy mahatsiaro tena alabri mihitsy vahoaka malagasy ny fahantrana efa mamela mbola ho avy koa ny ataoko hoe fampirona sy ny resaka sala tsy fandriam-pahalemana tahaka an'izao. Dia izany mila jerena eto amin'ity firenena ity mihitsy mila rafitra ovaina mihitsy mila zavatra hoe vahaolana lavitra ezaka izay fa mila mijery ny tompona andraikitra amin'izao. Mila manainga manentana ny isan'ambaratonga momba ny fandriam-pahalemana ny fitondrana amin'izao mba tombontsoa ny vahoaka malagasy. Adidy sy asan'ny fanjakana ny miaro ny vahoakany eo amin'ny fireneny fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny zanantsika kosa ny fisika ray aman-dreny. Ka manoloana an'ireo fahaverezana olona nisy ny sesisesy teto izay dia entanina hatrany tsika ray aman-dreny mba ho mailo sy hanara-maso ny zanantsika. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy mety ahafahantsika misoroka izany fahaverezan'ny zanantsika izany. Voalohany indrindra amin'izany dia tokony tsy avelantsika handeha mihitsy ny ankizy na any amin'ny toerana mangingina izany na any amin'ny toerana be olona tahaka ny any an-tsena ohatra. Faharoa, mila fantarintsika ray aman-dreny foana hoe mandeha makaiza na mandeha makaiza ny ankizy raha tsy maintsy miala tsy hitantsika. Fahatelo, mila ampianarintsika ray aman-dreny ny ankizy mba tsy hanaiky ho tambatambazan'olona na anaraka olona na olona milaza fa ny rahan'ny ray aman-dreny ary. Fahaefatra, ampianarintsika izy mba tsy handray bonbon na biscuit sakafo na fanomezana avy amin'ny olona tsy fantatra. Fahadimy, tokony ampahafantarintsika ray aman-dreny amin'ny ankizy ny mombamombantsika. Ohatra hoe ny anarana feno aiza no mipetraka, iza ny anaran'ny dada, Fitiavana Mikael, iza ny anaran'ny neny, Samkwan,
Ary raha afaka mitadidy ny numéro telefônina antsika izy de izay koa ny tena tsara indrindra. Fahenina manarak'izay, mila ampianarintsika ny ankizy ahiantso vonjy. Raha ohatra hoe misy olona tsy fantatra manadala na mitady haka anazy de tokony ho hain'ny ankizy no miteny hoe tsy dadako ito na tsy mamako ito na olona tsy fantatro mihitsy ito makana ito de ampianarina ny ankizy zany hoe ohatry ny ahoana no fiantsoana vonjy raha sanatria misy zavatra ohatr'izay. Fahavalo, satria moa tsika efa miaina ao anatin'ny teknôlôjia ary maro amin'ireo zanantsika no efa mampiasa an'izany de mila fantarintsika ray aman-dreny hoe inona no ampiasain'ny zanantsika ao iza no mifanerasera aminazy ao anatin'ny réseaux sociaux ao ary ny tena tsara indrindra raha afaka mitelecharger an'ireny application ana localisation reny sika de tena tsara indrindra raha afaka manana an'izay. Fahasivy, ilaina foana ny manana ny sarin'ny zanantsika na ny olona akaiky atsika voaingana ary ny mitadidiny ny akanjo nanaovany farany ka raha sanatria misy ny fitediavana na ny fahaverezan'ny sasa de mba mora kokoa ny mampafantatra ny olona sy ny manodidina hoe ohatran'izao le olona tadiavina na le ankizy tadiavina. Ny fahafolo farany fa tsy ny kely indrindra akory de mila mahay mifampiresaka tsara amin'ireo zanantsika tsika ray aman-dreny mila mampafantatra anazy matetika ny zavatra tokony atao ary indrindra tsy hoe ampitahorina ny zanantsika fa ampianarina moramora na ataontsika ohatry ny hoe karazana jeu ny mampianatra anazy ohatry ny hoe ataontsika kilalao sangisangy zaridaina ao an-trano le izy ohatrany mba ahafahan'izy ireo mandray tsara ireo anatra sy toromarika tiantsika ho ampitaina amin'izy ireo. Ary aza misalasala mihitsy manantona ny mpitandro filaminana ny polisy pirenena na ny gendarmerie raha sendra misy olona very ary aza miandry ora maro izay vao mampilaza anazy ireo tsika. Azontsika atao tsara moa manantona ny ministera ny mponina sy ny firaisankina raha misy toromarika na torohevitra na suivi psikolojika ilaitsika na ho an'ireo olona sendra hiaran'izany fangalarana na fakanankerin'izany ohatra. Entanina foantsika mba anamarina tsara ny vaovao mba tsy ampikorotana ny fiarahamonitsika. Ho antsika rehetra manerana ny Madagasikara de afaka trotsika maimaimpoana ny laharana 720 na ny 147 raha misy tranga mampiahiahy antsika eo amin'ny fiarahamonina na manodidina antsika. De zay fa mankasitraka ny jery video hatrany farany ary manentana antsika mba ho mailo hatrany manoloana ny fiarovana an'ireo zanantsika. Manoloana ny tranga fahaverezan'olona ankehitriny dia tsy mitsahatra ny ato anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina mampita vaovao amintsika izay tsara ho fantatra rehetrarehetra manoloana nyty resaka fahaverezan'olona ity. Amin'izao fotoana izao dia rahantsika mahita toy ny tafika andrefa tanàna angamba ireo mpitandro filaminana malagasy miparitaka eraky ny tanàna mijery sy manatona antsika mpiarabelona mame antoka ny fivezivezena ny fiatrehana ny asa mandrarasy ny andavanandrom-piainantsika dia aza misalasala tsika manatona azy ireny raha mahita zavatra hafahafa ny fiarahamonina eny. Ny manarak'izany dia mbola maro ireo vaovao izay mila haitsika mpiarabelona sy ny olom-pirenena mijery azy de ndreo fanaparatana vaovao tsy marina averimberiny etona fa ny atao hoe vaovao marina sy maripototra de vaovao marina ihany ary avoakan'ireo mpanao gazety matianina sy ireo hainao manjery matianina hainao manjery tsy misitrika fa hainao manjery mazava hita adresy fantatra hoe hainao manjery zao ty na hainao manjery zao ty fa tsy ireo ao anatin'ny tambajotra serasera izay mitarika fikorotanantsika fikorotanany saitsika hiatrika ny andavanandrom-piainantsika. Dikan'izany mila mailo hatranytsika amin'ny fanarana vaovao amin'io tambazotra io. Ny manarak'izany dia tsy mitsahatra miantso any koa ministera eto anivon'ny serasera sy ny kolontsaina izay hoe ilaina ny firaisankina amin'izao fotoana izao eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny alalan'ny fananganana ny andromasom-pokon'olona mifanentana amin'ny mpiarabelona atsonareo ray aman-drenita fa afaka miserasera anivon'ny fiarahamonina mifanolo-kevitra mifanolo-tanana raha azo atao mihitsy de manantona reny mpitandro filaminana reny sy ny fokotany mametrapetraka ny tsara ho fantatra rehetra ho fiarovana ny tanàna fiarovana an'ireo zanakitsika mivezivezy mety milalao mety mianatra mety mandeha amin'ny toerana maro samihafa arovana izy ireo ka entaniny isika tsy ho kivy mihitsy na andro na alina tsy atoritory fa miara mikondoa. Mpitandro filaminana etsy an-dalana zany de efa mivezivezy eny anelakelan-trano eny eny fiarahamonina eny eny an-dalambe eny mameno sy manampy antsika raha sanatria misy zavatra mitranga. Ny farany izay apita amin'ity androany ity dia mamerimberina izahay fa azotsika atao ny miantso ny vantana ny 147 720 raha misy tranga hafahafa eny raha misy tranga hitatsika mivantana avy hatrany ireo ao amin'ny atao hoe CO
na ivitoram-pibaikona amin'izao tranga na fahaverezan'olo zao. Aza mihafahafa miantso ny ampatsahivana sy ampahafantarana antsika dia io 147 na ny 720 dia afaka antsoina amin'ny opérateur rehetrarehetra na inona ny antsoina azy dia afaka mahazo an'ireo. Atsahary ny alatr'olona.